Manolotra ny arahaba antsika rehetra indray amin'izao takariva izao toy izao indray ny fivoaran'ilay rivo-doza Fredy tamin'ny enora ariva teo izy dia tany amin'ny manodidina ndraika amin'ny 70 kilometatra avaratra atsinanan'ny Mananjary no nisy azy. Efa tena manakaiky be mihitsy andrasana ny idirana tany teo amin'ny tanàna Mananjary atao anatin'ny 2 ora manaraka. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao dia efa saiky mandrakotra amin'ny faritra maro eto amin'ny atitany ny rahona miaraka amin'ity rivo-doza Fredy ity mitondra ora mikiza ihany koa izy amin'ny faritra maro. Etsik'ilan'izay ny ambon-drahona miaraka aminy kosa dia mbola tavela ty an-dranomasina izay tombanana mbola ikisaka hiditra ny amin'iny faritra voany atsinanan'i Madagasikara iny izy atao anatin'ny 2 ora manaraka. Arak'izany dia mila mitandrina foana ny rehetra satria hitondra rotsakora mikija ary hitondra rivotra mafy ity rivo-doza Fredy ity. Raha ny refo voaray tao amin'ny tanàna Mananjary zao tamin'ny 9 ariva teo dia nahatratra 10 kilometatra isan'ora ny rivotra noentin'ity rivo-doza Fredy ity. Eo ampidirana taneto moa dia vinavinaina anankatra amin'ny 10 kilometatra isan'ora izay rivotra hoentin'ny Fredy izay ary ho tafakatra 10 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy. Ny an'ny an-dranomasina kosa indray dia mety hisy fiakarana, mety ohatra ny 7 metatra ny ranomasina ary mety ahina zany mety fiakaran'ny ranomasina any amin'ny faritra idirana zany hoe any amin'ny faritra Ivatovavy sy Fitovinany any ho any. Mila mitandrina foana zany mimponina rehetra amin'ny morontsiraka iny torak'izay ihany koa moa ny faritra rehetra izay ho lalovan'ity rivo-doza ity. Tsy misy ny fiovana mahakasika ny filazana loza fa mijanona ilaina lefa tamin'ny 4 ora ariva teo ihany. Arak'izany ihany koa dia tanina foana ny rehetra anaraka ny fivoaran'ity rivo-doza ity ary arao foana zareo ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony hisorohana ny loza mety izy eo. Izay indray ny vaovao mahakasika ny Fredy rehefa avy eo mifampitafa aminao eto indray rehefa miditra an-tanety izy. Veloma vetivety azy.